Zao alay zao izay mbola manaraka ny Real TV Madagasikara tonga zao ihany koa atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny vaovao marina ny Real News asaiko mpanajana ianao tia mpandohana anaraka izany toy ny mazatra dia ny lohateny avy hatrany. Nanoana ny Madagasikara tamin'ireo asa rehetra natomboka ho an'ny fanabaozan'i Egypte indrindra mahakasika ny dingana natao ho an'ireo ady sisika mbola atao eo anivon'ny filan-kevitry ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana amin'ny firenena mikamana ho ny filohan'ny fanabaozana. Mandala ny fomba fanao mifototra amin'ny soatoavina tovozona amin'ny lalàna iraisam-pirenena toa ny Egypte ihany koa i Madagasikara ho ny filohan'ny fanabaozana tao aoriana ny fionana teo amin'ny filoha Rodonta. Antony ayahina ny avitana hatramin'ny fifidianana amin'ny volana Desambra 2024 raha mandeha tsara ny fikonan-doha sy ny fifampidinana politika ho ny filohan'ny fanavaozana ny kolonel Mikael Randrianirina. Tsy maintsy mandeha mantsy hoy izy ny fikonan-doham-pirenena rehefa nomena andraikitra ho an'izany ny FFKM no sady efa fanombohana ny fifanankalozana sy fifampiresahana na dialogue politika ihany koa ny fionana tamin'ireo filoham-pirenena teo aloha voafidy teto Madagasikara era Rajoelina sy Marc Ravalomanana ny alatsinainy 7 Jolay 2024 lasa teo. Saika osika avokoa ny 5 isanjaton'ireo kontera nanaovana fitsiriana teo anivon'ny Jirama ka io osika io no nanimba be an'ity orinasa ity ho ny tale jeneralin'ny Jirama androany. Isan'ny nanampy ny fitotongan'ny Jirama ny fisian'ny kolokolo sy ny osika eo amin'ireo fifanarahana natao tamin'ireo tsy miankina sy ny mikasika ny famatsiana solika an'ity orinasa ity ho ny tale jeneralin'ny Bianco. Anaraka ny meteona ny vinavina ny mety toetr'i ny andro ao amin'ny rampitso kosa indray arisika zao. Orange vous présente la météo. Miaraka amin'ny B500 fanirasera tsy tapaka amin'ny namanao. Orange. Ambitiavana indray tompoko lahy sy tompoko vavy no entsina irabanantsika rehetra ny tokantrano any amin'izao fotoana izao izay manaraka anay eto amin'ny Real TV Madagasikara raha mahakasika ny toetrandrontsika ho an'ny rampitso dia omaina aloha zany ankamaroan'ny faritra maro eto Madagasikara ho an'izay rampitso izay efa ho hita taratra eny ihany nefany ny orana tandrifin-drahona amin'ny faritra sasantsasany daboary ho fantaritsika amin'ny antsipiriany mahakasika an'izay mety ho toetry ny andro izay dia arak'izao hitantsika eto amin'ny saritany Madagasikara izao ary raha ho an'ny afovoan-tany sy ny any Mahajanga any dia hibalika aloha zany ny masoandro fa izy kosa nefany ny orana tandrifin-drahona ho anareo ao Sainte Marie ao ny Aninous be kosa no anoizantsika an'izay mety ho toetry ny andro izay dia efa nimelo zany ny rahona sy masoandro ho anareo Aninous be aka mandinany 20 hatramin'ny 7 degré Celsius ny maripana faraka amin'izay fa raha toka kosa riverenantsika ireto fatra sisa amin'ny ireto dia efa ndimy ny rahona sy masoandro ho an'ny any Toliara ny any Fianarantsoa Toamasina sy ny tapany avaratry Madagasikara toy izay ary raha ny tsara fantatra mahakasika ny mety ho toetry ny andro ho an'ny tapany maraina toy ahoana kosa ny mety ho fiovana ho an'ny tapany hariva raha amin'ny alalan'ny saritany Madagasikara hatrany ary no amantarantsika an'izay dia efa ndimy aloha zany ny rahona sy masoandro ho an'ny afovoan-tany ny atao Fianarantsoa ny any Toamasina sy ny tapany avaratry Madagasikara ary ny atao amin'ny tapany atsimo ny Nosiato hibalika kosa nefa ny masoandro ho anareo any Mahajanga sy ny any Sainte Marie any ny maripana faraka amin'izay indray ary no fantarisika manaraka dia ho an'ny atao afovoan-tany no ahitantsika ny maripana mandrindra izay mandina ny 10 degré Celsius ary ny any Mahajanga any no ahitantsika ny maripana ambony indrindra izay mandina ny 12 degré Celsius toy izay ary raha ny tsara ho fantatra mahakasika ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rampitso ankasitrana feno ary isika rehetra izay niaraka aminay hatramin'ny farany ary anasana ao hatrany ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara mameno fotoanantsika ary ho amin'ny rampitso indray felona tompoko.
La météo vous a été présentée par Orange. Miaraka amin'ny B500 fanirasera tsy tapaka amin'ny ranamanao. Orange. Milohany idirantsika amin'ny antsipriam-baovao aloha dia iverenantsika vetivety ny lohateny misongadina. Manolotra ho anao ny Real News. Avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal. Nitena café, tsy mety lefy. Étoile Color, Ita Diogo, Yomni Super J, en face ni Mafteki, Naku Amni Bâtiment La Bouffe, Étoile Color, Look Mateza, Mangamora ni Fienengano. Si. Andaoano vacances, Scofield Travel, Picarakara Voyage Fantataz, Antsouyani, 03805 509 32, na 03 377 32. Marina mofa ny patte courte primo dia misy amin'ny endriny spirali ary torti. Misy amin'ny lanjany 10 grammes sy 10 kilao ny patte courte primo. Primo, manger devient encore plus un plaisir. Pour nos travaux, comme les infrastructures ou les fondations, nous faisons confiance à Global Ciment. Global Ciment, un avenir bâti solidement. Effraction, cambriolage, agression, protégez-vous. Confiez votre sécurité à un professionnel du métier. Des agents sélectionnés et bien formés vous seront confiés. Fortement équipés, ils seront prêts à intervenir à tout moment. Prime Defense Security, le meilleur allié pour votre sécurité. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Vous cherchez du mobilier de bureau ou d'intérieur de qualité? Découvrez DP Meubles, votre fournisseur en mobilier de bureau ou d'intérieur. Rendez-vous dans nos showrooms Antanmin et Bypass pour découvrir une large gamme de meubles au meilleur rapport qualité-prix. Gel douche Voy, la fraîcheur et le plaisir d'une douche parfumée chaque jour. Voy, le bien-être pour tous au quotidien. Il est bon. Presto Suprême, Missao Vovo, sauce Norma B. Polymat, collège et lycée. 2 campus, un Bandi et Bypass. Les inscriptions sont ouvertes. Rejoignez l'école de la discipline, de la sécurité et de la réussite. Nanoana ny Madagasikara tamin'ireo asa rehetra natomboka ho an'ny fanavaozana i Egypte, indrindra mahakasika ny dingana natao ho an'ireo ady sisika mbola atao eo anivon'ny filan-kevitry ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana amin'ny firenena mikamana ho ny filohan'ny fanavaozana. Mandala ny fomba fanao mifototra amin'ny soatoavina tovozona amin'ny lalàna iraisam-pirenena toa ny Egypte ihany koa i Madagasikara ho ny filohan'ny fanavaozana tao aoriana ny fionana teo amin'ny filoha Rotonta. Antony ayahina ny avitana hatramin'ny fifidianana amin'ny volana Desambra 7 raha mandeha tsara ny fikonan-doha sy ny fifampidinana politika ho ny filohan'ny fanavaozana ny kolonel Mikael Randrianirina. Tsy maintsy mandeha mantsy hoy izy ny fikonan-doham-pirenena rehefa nomena andraikitra ho an'izany ny FFKM no sady efa fanombohana ny fifanankalozana sy fifampiresahana na dialogue politika ihany koa ny fionana tamin'ireo filoham-pirenena teo aloha voafidy teto Madagasikara Era Jonary Mampiana sy Marc Ravalomanana ny alatsinainy 7 Jolay 2024 lasa teo. Saika osoko avokoa ny 5 isanjaton'ireo compteur nanaovana fitsiriana teo anivon'ny Jirama ka io osika io no nanimba be an'ity orinasa ity ho ny tale jeneraly ny Jirama androany. Isan'ny nanampy ny fitotonga ny Jirama ny fisian'ny kolokolo sy ny osika eo amin'ireo fifanarahana natao tamin'ireo tsy miankina sy ny mikasika ny famatsiana solika an'ity orinasa ity ho ny tale jeneraly ny Bianco.
idirantsika vetrana ny antsipiriam-baovao nanoana ny Madagasikara tamin'ireo asa rehetra natomboka ho an'ny fanavaozana i Egypte indrindra mahakasika ny dingana natao andreo adisisika mbola atao eo anivon'ny filan-kevitry ny fandrianam-pirenena sy ny filaminana ao amin'ny firenena mikambana mandala ny fomba fanao mifototra amin'ny soatoavina tovozina amin'ny lalàna iraisam-pirenena ihany koa i Madagasikara toa ny firenena Egyptiana ho ny filohan'ny fanavaozana tao anatin'ny fandraisan'ny fitenenana taoriana ny fiaonana tamin'ny filohan'ny Egyptiana ny maraina teo tao Egypta moa no nanaovana ny fiaonana teo amin'ny filoha Egyptiana Abdel Fattah al-Sisi sy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika nanatrika izay tany atoerana dia mondra Andrianaivo. Tamin'ny folorakatroka no nigadona teo amin'ny lapam-panjakana tao El Alemen tao Egypte ny filohan'ny fanavaozana Repoblika Colonel Michael Randrianirina androany 7 ny volana Jolay 2024. Efa nitsihana azy teo ampatongavana ny filohan'ny firenena Arabo Egyptiana Abdel Fattah al-Sisi tamin'ny fotoana io. Fifampitaniana vetrano ny rotonta tao anatin'ny fiorina mikatotrano ny fanambarana iombonana teo amin'ny filoha Arabo Egyptiana sy ny filohan'ny fanavaozana malagasy avy eo ny lazan'ny filohan'ny fanavaozana ny Colonel Michael Randrianirina fa ny 13 ny volana febroary 2024 no feno 15 taona fifandraisana ara-diplomatika teo amin'ny Madagasikara sy Egypte. Ny fotoam-panavaozana nisy teto Egypte dia fotoana iray nametrahana ireo fotoana fototra rehetra nafana ho tonga amin'izao toerana manandanja misy any Egypte eto Afrika sy maneran-tany izao. Andriamatoa filoha mandalo fotoana toy izany Madagasikara ankehitriny ary noako fa ny fahatsapanao ny mahasaropady ny fotoana toy izao lalovana izao no antony tsy ny salasalan'ny Repoblika Arabo Egyptiana nanome tantsoroka sy fankatoavana ny rindran-damina fanavaozana izay tianay ho tanterana ho an'ny Madagasikara. Nanoana Madagasikara tao anatin'ny fitoniana tamin'ny asa nanomboana ny fanavaozana ny firenena Egyptiana hoy Colonel Michael Randrianirina. Indrindra mahakasika ireo dingana maro be efa vita sy ireo adisisika mbola atao eo anivon'ny filan-kevitry ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana na ny Conseil de paix et de sécurité ao amin'ny vondrona afrikana. Mandala ny fomba fanao ny Egypte mandala ny fifampitiniana trany ihany koa i Madagasikara. Maro ny ohatra tsara tahafina izay nasehon'ny Egypte ka nahatonga azy ho mpisehatra tsy azo iodivirana amin'ny resaka famahana crise politika eo amin'ny sehatra regionaly, continentaly eny fa maneran-tany mihitsy azy. Arabaiko manokana ny fahaiza manao Egyptiana ao anatin'izany izay mivoy hatrany fandriam-pahalemana sy fifampiresana ary fametrahana ao ambony no tombotsoa sy ny etaetam-bahoaka. Tiako ny manambara etona fa i Madagasikara ihany koa dia mandala ireo fomba fanao ireo izay mifototra raha teo amin'ireo soatoavina tovozina avy amin'ny lalàna iraisam-pirenena. Samba no nisy fifampitiniana ara-panjakana teo amin'ny Madagasikara sy Egypte ho ny filohan'ny fanavaozana androany. Nanasa ny filoha Egyptiana ho avy eto Madagasikara ihany koa ny filohan'ny fanavaozana tao anatin'io tatitra nataony tamin'ny mpanao gazety io tao aorian'ny fiaonana teo amin'ny rotonta io androany. Fifanaraha-piara-miasa miisa 5 no nosiniavina niaraka tamin'ny firenena Egyptiana nandritra ny fitsidiana ofisialy nataon'ny filohan'ny fanavaozana tany amin'io firenena io androany. Samy hitondra tombotsoa amin'ny firenena rotonta avokoa ireo fifanarahana ireo raha nambarany filohan'ny fanavaozana hatrany. Efa misy ihany koa ny fifanaraha-piara-miasa hafa efa nanaovan'i Madagasikara sonita amin'ny firenena Arabo Egyptiana io ny taona 2022 toa ny sehatra ny rano sy ny fambolena dia mondra Andrianaivo hatrany.
efa nisy ny fihaonana teo amin'ny filohan'ny fanavaozana sy ny filoha ejiptiana tany Kenya ny volana melasa teo. Tao anatin'izany no efa nifampiresaka amin'ny sehatra azo iaraha-mitrandraka hoy ny filohan'ny fanavaozana. Anisan'izany ny eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fitantanana ny rano izay iandrandrana fizarana fahaiza-manao sy traikefa miaraka aminareo. Egypte tokoa mantsy na dia miorina amin'ny tany efitra azy dia nahavita nametraka fambolena maharitra sy mahazaka fiovaovan'ny toetrandro. Nametraka ihany koa fitantanana mahomby ny loharanon-drano tokana izay ananana ka ahafahany mamelona ny vahoaka ao aminy sy manondrana ny ambavany. Irinay ny ampiarana izany fahaiza-manao sy traikefa izany any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Ahatratrarana ihany koa ny tanjona haleotena ara-tsakafo. Anatina tosoniny araka tamin'ny ministra ny fampiroboroboana ny Aitao Arakajy Mirindra, ny postra ary ny fifandraisan-davitra ihany koa ny farany tatsaina namboarin'olombelona sy ny teknôlôjia mifandraika amin'ny zanabolana. Fantatsika fa Egypte dia isan'ireo firenena afrikanina vitsy anisa izay sady mamolavola programa faharanitantsaina artifisialy manokana antsoina hoe Horus no sady manana masoivo mpamantatra ny abakabaka na ny Egyptian Space Agency. Madagasikara ihany koa dia mitafy miezaka rehetra azony atao ametraka fiandrianana ara-teknôlôjika izay isan'ireo singa mandrafitra ny fiandrianan'ny firenena iray mba tsy ananosarotra intsony ny fanaraha-masony sisitany ny faridranomasony ary ahafahany mamaritra mialoha ny fiovaovany toetrandro. Anatin'ny masony Madagasikara ihany koa ny fantarana ny tanan-dehibe sy ny fizahantany. Manoloana ny fitombon'ny mponina monina tanan-dehibe, Madagasikara dia nametraka paikady manokana andrindrana izany ary maniry hanovo traikefa amin'ny Egypte izay manana haitao manokana eo amin'ny resaka fotodrafitrasa sy fananganana tanàna vaovao. Firenena mitarika ty Afrika amin'ny tontolon'ny fizahantany Egypte ka tombontsoa ny fametrahana ny fiara-miasa amin'ny fizahantany maharitra sy amorona asa ho an'ny firenena rotonta hoy Kolonel Michael Randrianirina. Mbola iarahan'ny Madagasikara sy Egypte miasa ihany koa ny tontolo ara-baritra araka ny fanambarana nataon'ny filohan'ny fanavaozana io. Raha ny varotra sy ny fampiasam-bola indray no resahina dia hita fa sady mifameno ara-toekarena no samy mpikambana ao amin'ny komeza ny firenetsika rotonta koa dia heverinay ho rariny sy hitsiny tokoa raha toka manamafy ny fiaraha-miasa efa misy isika mba hanatantara sy homendrika laitaka eo anivon'ireo tany aty amin'ny ilabolan'ny tany atsimo. Tsara anomboana izany ohatra ny eo amin'ny lafin'ny fananganana indostria, ny fametrahana rojo-pamokarana isam-paritra ary ny fisandrahana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Tao anatina tosony androany ihany koa ny fifanarahan'ny-piara-miasa amin'ny sehatra ny tanora sy ny fampananana azy. Tanjonay ny anome sehatra bebe kokoa ny tanora, ny vehivavy ary ny olona marefo koa dia maneho ny fahavonona ny Madagasikara ho amin'izay fifanarahana tetikasa azotsika tomboka mba ahafahan'ireo tanora ireo misitraka asa mendrika sy mahavelona ary indrindra moa raha sehatra ahafahany manangana tetikasa manokana. Ny alohan'ny fanambarana eo ambonina ataon'ny filoha Ejiptiana Abdel Fattah al-Sisi sy ny filohan'ny fanavaozana moa nisy ny fivoriana ny arahana tamin'ny délégation miisa 5 avy amin'ny firenena Arabo Ejiptiana notarian'ny filoha Abdel Fattah al-Sisi sy ny délégation malagasy notarian'ny filohan'ny fanavaozana sy ireo ministra miisa 7 anatin'ny gouvernemanta. Fivoriana ny katotranaharitra orairay mahery. Tao arin'ny fifampitiniana io avy eo no nisy ny fifanaovatsy ny mpiara-miasa. Ny solom-piana ireo nanao sonita amin'izany ireo mpikambana avy amin'ny gouvernemanta toy ny ministra ny Ararambahiny, ny tale général ny IDBM, ny ministra ny fampiroboroboana ny Aitao Arakajy Mirindra, ny postra ary ny fifandraisan-davitra, ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena. Vaovao avy any Ejipta izay atrany tanàna iray ahitana toerana manatantara manokana sy tsena lehibe fanta-daza ao Ejipta
naoriny Emir Tsarkas Al-Khalili tamin'ny taonjato fa 14 i Khan Al-Khalili no tsidiany vadiny filohan'ny fanambozana Ramatoa Randrianirina Eliza nanokana ny fanjakana Egyptiana fotoana manokana ijerena sy itsidiana ireo toerana manan-tantara manamarika ny tantara sy ny kolontsainan'izy ireo ny vadiny filohan'ny fanambozana nandritra izao fandalovany any Egypta izao ka ao anatin'ny fandaharam-potoana ny araka izany ny fitsidiana ny tsena ny Khan Al-Khalili ao Le Caire ao amin'ny toerana io no ahitana ny asa tanana Egyptiana ireo hanitra isan-karazany ny firavaka ny haingo sy ny haingon-trano fa indrindra ireo tao-trano na architecture mampiavaka an'ity firenena ity ao ihany koa ny ambiompiona ny kolontsaina tantsinanana na ny culture orientale sy ny tandrefana na ny culture occidentale no izy toerana mahasarika mpizahatany na avy ao an-toerana na avy any ivelany ankoatra izany dia ahitana mosquée lehibe sy manana ny maha-izy azy amin'ny tantara finoana silamo ihany koa toa ny mosquée Al Hussein ao amin'ny tanàna Khan Al-Khalili. Fa misy fanakorontanana eto Madagasikara ary voarindran'ireo manao izany tsara hoy ny filohan'ny fanambozana ny Repoblika Androany. Misy firenena aza ao ambadiky ny fanakorontanana io hoy ny Colonel Michael Randrianirina. Ny antsony rehetra anadiady ireo vaovao mivoaka amin'ny tambajotra tserasera moa ny filohan'ny fanambozana. Ny antsipiriana izay. Ao anatin'ny mahalala ny zava-misy eto Madagasikara ireo malagasy monina ny velany izay nanontany filohan'ny fanavaozana amin'ny ananan'ireo malagasy antoka rehefa miverina any Madagasikara. Miafina amintsika moa zao ny zavatra misy ao an-tanindrazana dia ireo fangalaran'olona ny insécurité sy ny sisa zay tanora zay tonga mitady ravinahitra ty ivelany fa tsy maintsy hody any amin'ny tany Nevina anasoa ny tany Nevina zany iverina ampivoatra ny tany Nevina ho an'ny tanindrazana. Ahoana zany ny tokony omen'ny fanjakana amin'izay lafin'izay zany mba hahafahanay manana courage ity ny tanindrazanay dia hahafahanay mody hoe raha mody any zay ka anao investissement ohatr'izao dia tsy atahorana hoe isy anafika tsy atahorana isy anao kidnapping. Tsara ny andiniana ireo vaovao mivoaka atambajotra mba tsy ho tonga dia andraisana ny vaovao miparitaka amin'ny Facebook ho ny filohan'ny fanavaozana namaly ireo malagasy any ivelan'ireo. Azon'olo izy zao fihetsika ao zao mihitsy ny tadiavin'ireo hisy ao Madagasikara sy hisy ho anareo izay ivelany aty mijery satria ny akamaroanareo tsy mahita raha tsy Facebook dia YouTube ho an'izay mety vitsivitsy no mijery YouTube fa ny akamaroanareo dia mijery Facebook dia mba hangatahako nareo amin'io Facebook io alohan'ny hijery vaovao dia mba jeronareo veloha izy ny mandefa azy zay aloha tena mba ataovinareo étude le izy. Ny verina nampatsiany tranga tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara io moa ny filohan'ny fanavaozana no sady nilaza fa tsy voazao ny nisy an'io fa tokony ho fantatrinareo hoe amin'ny fotoana manao ahoana ny tena misy an'ireny zavatra reny ao Madagasikara. Ny fotoana tena nampisy an'io tao Madagasikara raha tadidinareo bois rond bois carré tamin'ny fitondran'ny Rajonary Mampianina dia nezahana nakorotana koa le fitondran'ny Rajonary Mampianina dia iny miala le bois rond sy bois carré nandeha kidnapping. Remarqueo zany zavatra zany tadidionareo kidnapping. Mahita atao foana noho izany ny mpanakorotana araka ny nomaria ny Colonel Michael Randrianirina. Tsy hijanona amin'io mety rehefa mipetrapetraka daholindreo andro masom-pokon'olona sy hohaniny io hivadika amin'ny fandorana santaralina jiro indray izy peda be izy ao fa fahomany manomana an'izany foana ny ataon'ireo andoro santaralina jiro. Zay zavatra rehetra hitany hoe ampitabataba olona dia ataony daholo. Tsy afaka ny ilaza nefa ny fitondram-panjakana fa tena milamina eto Madagasikara ho ihany ny filohan'ny fanavaozana. Fantatra ny olona ambadika io fantatra ny misy zavatra tiany atao misy psychose tiany zarana ohatrany mahazo anao zany. Tsy hitako hoe inona ny manakana anao tsy hody any misy io fanakorontanana ary io fanakorontanana io bien coordonné tena teneniko anareo zany. Toroan'ny filohan'ny fanavaozana aza fa io déstabilisation io tsy olona ray intsony io fa misy firenena ambadika io.
ambadiky ny tranga Antambajotra sy ny tsy fanana ny tanora asa ka lasa miasa Antambajotra hitadiavana vola hoy ny colonel Mikael Andrianirina. Zay ny ao Madagasikara ao le tanora tsy manana asa dia araraotina mpanao politika menay vola isan'andro. Tanora ray mamorona compte fake, ny compte fake 200 iny no ampiasainy manomboka maraina izy dia eo amin'ny écran eo. Fantatray zany satria misy tratrarina izy vao hitany tafiditra ao amin'le compte le olona eo no eo izy dia efa miova information. Mazava ne zany tsy hisy asa io olona io fa dia io ny asany eo Facebook eo. Somary miadana ny fanaovany miaramila sy polisy isandary ny fanadihadiana ataon'izy ireo manoloana ny tranga tsy fandriam-pahalema noho ny tsy fahampian'ny fitaovana saingy miasa izy ireo ho hiatrany colonel Mikael Andrianirina. Tao Caire Egypte nandritra ny fihaonana tamin'ireo tanora tany an-toerana moa no nitondrany filohan'ny fanavaozana fanazavana momba ny ambarany ho fanakorontanana misy eto Madagasikara io. Vaovao mikasika ny fikonan-dom-pirenena kosa indray no izantsika ny fampahalalam-baovao. Tsy misy tokony ahina ny havitana hatramin'ny fifidianana amin'ny volana Desambra 2024 raha mandeha tsara ny fikonan-doha sy ny fifampitiniana politika ho ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny colonel Mikael Andrianirina. Tsy maintsy mandeha mantsy ho izy ny fikonan-dom-pirenena rehefa nomena andraikitra ho amin'izany ny FFKM. Efa niainga amin'ny fifampiresahana tamin'ireo filoha teo aloha miisa roa ihany koa ny fifampitiniana na ny dialogue politika hoy ny nambarana nandritra ny fihaonana tamin'ireo diaspora malagasy tao Egypte ao Mali ao anatin'ny diany any an-toerana. Diamondra Andrianaivo. Tsy nangataka fanampiana avy any ivelany hanaovana ny fikonan-doham-pirenena hoy ny filohan'ny fanavaozana ny colonel Mikael Andrianirina. Hatreto aloha za tsy hitako hoe inona no tokony ho sakana satria na ny vola ampiasaina amin'ny concertation nationale io ressource propre interne vola tsika malagasy. Tsika zany tsy nangataka fanampiana avy any ivelany hoe anaovana an'le concertation fa vola tsika malagasy. No voninao anaovana ny dia manampy raha hanampy ny avy bailleur manampy anay amin'le izy fa zay mino fa ny vola fanatokanao ampy anaovana ny concertation nationale ny FFKM moa zao mitady QG izy dia mbola anatin'ny mitady an'izay zavatra zay zahay hoe aiza ny QG iasany FFKM. Efa fanombohana ny fifanakalozana sy fifampiresahana na dialogue politika ihany koa ny fihaonany tamin'ireo filoham-pirenena teo aloha voafidy teto Madagasikara ery Rajonary Mampianina sy Marc Ravalomanana ny alatsinainy 7 Jolay 2024 lasa teo ho ny filohan'ny fanavaozana. Dialogue politika moa ny anankiray lehibe andrasana koa. Efa nahita nareo ny fiarahanay telo mirahalahy tamin'ny Mali ny filoham-pirenena voafidy voakota niaraka amiko iny zany efa ataontsika hoe fanombohana ny dialogue politika iny miainga izy mirahalahy satria izy mirahalahy no ataontsika hoe ray aman-dreny be ny firenena io efa filoha teo aloha dia tsy maintsy apetraka amin'ny inany atao mbola hiverina iresaka moa zahay telo mirahalahy dia apren'izay vao mahita hoe ahoana ny fomba hitondrana an'izay fifampiresahana zay sy ny concertation. Tsy misy tokony ahina araka izany ny anatanterahana ny fifidianana any amin'ny volana Desambra 2024 raha mandeha tsara ny fifampitiniana politika sy ny fikonan-doham-pirenena hoy ihany ny colonel Mikael Andrianirina. Raha mandeha tsara ny dialogue politika io sy ny concertation nationale, ny concertation nationale iny tsy maintsy mandeha ny fifanomenana FFKM. Fa raha mandeha tsara dialogue politika tsy misy tokony ho ahina ny havitany io Desambra 2027 vita ny hatramin'ny fifidianana. Tsy misy tokony ahina zany. Miankina amin'ilay dialogue politika ato ihany ny ahavitatsika an'izay na tsy ahavitatsika an'izay. Raha vao mandeha tsara dialogue politika dia tsy elatsika dia efa manomana fifidianana sy ny namana. Miasa mangina moa ny fitondram-panjakana ao anatin'ny fanatanterahana ireo asa ireo hoy ny filohan'ny fanavaozana nandritra ny fihaonana tamin'ireo diaspora malagasy tao Egypte ao Mali. Ny fandraisana anjara feno ny tanora no ahafahana mitondra fanavaozana eto amin'ny firenena hoy ny minisitra misahana ny fanavaozana Maître Anitra Razafimanatsoa androany. Famondronana ny olana sy ny vahaolana ary ny hevitra avy amin'ny tanora no antony nanaovana ny fikonan-dohan'ny tanora tao anatin'ny 3 volana hoy ny minisitry ny tanora. Efa voangona ireo hevitra ireo ka anatin'ny famaranana ny fikonan-dohan'ny tanora ankehitriny ary ho aravina sy entina amin'ny fikonan-dohan'ny nasionaly ireo hevitra voangona anatin'ny 3 andro
eny Ivato izay nanomboka androany io ho ihany izy ireo Leonardo Andriamparasy Ezekia Irmalala. Tsy misy fanavaozana eto Madagasikara raha tsy mandray anjara feno ny tanora hoy ny minisitra misana ny fanavaozana Maître Antra Razafimanantsoa androany. Fantatsika fa tsisy fanavaozana maharitra tsy mahomby raha tsy mandray anjara feno ny tanora, raha tsy enoina amin'ny enona andro feony ary raha tsy ampidirina ao anatin'ny fanapa-kevitra mikasika ny hoavin'ny firenena ny etaetany sy ny vinany. Ry tanora malagasy, ianareo no akamaroan'ny mponina eto Madagasikara. Ianareo no hery manosika ny fampandrosoana, ny fanavaozana, ny famoronana ary ny fandraharana. Mbola miatrika olana maro ny fantanora eto Madagasikara hoy Maître Antra Razafimanantsoa. Mbola maro ny miatrika olona goavana ary betsaka ny fanambetrenareo, ny tsy fanananasa, ny fahasarotan'ny fahazahoana fanabeazana sy fiofanana manaraka ny fenitra, ny tsy fitovian'ny vitany, ny fahasairanana any ambanivohitra na eto andrenivohitra ihany koa, ary indraindray ny fahatsapana fa tsy mbola ampy ny sehatra anehoanareo ny hevitra. Izany indrindra no antony fitoanam-pirenena ity. Ankoatra ny tanora, maro ireo sehatra efa navita fakan-kevitra amin'ny fikoanan-doha isam-paritra io ho ny mpanolontsaina avo ny fanavaozana. Efa maro ny vita indrindra fa ho an'ireo mpiasa-panjakana isaky ny ministera fa ho avy ny fotoana ho anaovana ny fandrindrana anazy rehetra mitambatra. Misy nefa navita, misy mbola tsy navita, dia ny tanora zao no mamarapara sika zany zao tokony vita amin'ny faran'ny herinandro zao le izy. Fa rehefa vita daholo io misy fotoana iantsonanareo mpanao gazety dia ho atao sikana ampabe maso amin'izay hoe vita daholo dia mandrina azy sisy. Io no hoentsika miroso amin'ny ananganana ny inona ty ny politika amin'ny fanjakana izay vitasika arakaraka ny fahavitany izay zavatra zay. Efa nanomboka tamin'ny volana May lasa teo moa ny fakan-kevitra ifotony mahakasika ny fikoanan-dohan'ny tanora. Anatin'ny famaranana sy famehezana ireo hevitra azo tao anatin'izany ny tanora ankehitriny hoy ny minisitry ny tanora. Ny fotoana voany afasika mandravona ao anatin'ny telo andro ro hevy dehibe tapakasika ao anatin'ny faritra efatra amby roapolo. Ao ny resaka politika, ao ny hevitra momba ny fifidianana, ny fanovana hafitra zay ikekiasika sy ny takina zany famboara izany. Ao ny fomba fananana ny ty Madagasikara ty, ao ny fanarenana ny toe-karena sy ny fomba fanarenana sy ampiarina maro samihafa sy fampiasam-bola. Nanomboka androany moa ny famaranana ny fikoanan-dohan'ny tanora atao eny Ivato io ary aharitra 3 andro. Fa mikasika izay vaovao izay hatrany, tokony hiditra anatin'ny fiam-potoana voafetran'ny filohan'ny fanavaozana ny FFKM izay hitarika ny fikoanan-doha-pirenena satria lasa miteraka ayay ho an'ny olom-pirenena ho ny filoha nasionaly ny HVM Rivo Rakotovao androany. Tsy ho vita avokoa nefa ny fikoanan-doha any rehetra saingy tokony avoatra ny FDB mandritra ny fikoanan-doha ka isan'izany ny fangaraharan'ny fifidianana, ny rafitra ary ny lalam-pandrenana ho ihany Rivo Rakotovao. Nambaran'ny filohan'ny HVM moa fa betsaka ireo ho very tombotsoa raha toka tena mandeha ny fanadiovana sy fikoanan-doha-pirenena izay atao eto Madagasikara ka mahatonga ny toe-java-misy amin'izao. Leonardo Andriamparasy Ezekia Irmalalatrany. Goavana fanavaozana izay atao eto amin'ny firenena ka isan'izany fikoanan-doha-pirenena hoy ny filohan'ny HVM Rivo Rakotovao androany. Dingana fotsiny ihany nefa ny fikoanan-doha raha nambarany. Lehibe ny zavatra eritreretintsika ifampiresahana, ifandinihana ao amin'ny fanavaozana ny firenena. Dia amiko zany dingana ray lehibe ho any amin'ny tanjony io. Tsy hoe raisina hoe io no tsy maintsy atao. Fefa betabe ny hevitra teo. Lehibe Madagasikara dia ozy hoe dingana ray lehibe io atongavantsika ny mitanjona. Tsy nivoana tamin'ny fitakiana tinikanja ihany koa ny fanaovana fikoanan-doha-pirenena ho ihany Rivo Rakotovao. Tsy dia misy mivoana loatra amin'izay fitakiana natao izay hevitra voizina ary izay hevitra tovozina ahafahantsika mandravina an'izany amin'ny fotoana anaovana ny concertation nationale ny rehetrarehetra.
tokony hiditra anatin'ny fiam-potoana voafitra ny filohan'ny fanavaozana nefa ny FFKM izay natao hitarika amin'ny fitaonan-dom-pirenena ho ihany rivorakodivao. FFKM zany raha mpitarika dia tokony hiditra anatin'izay fiam-potoana voafetra zay fa lasa miahany olona hoe fa ahoana ary zany e tonga nareo zao mametraka ia hoe ary zany le FFKM mino fa efa mikarakara izy ary tsy maintsy tenir compte izy ny teny vazaha an'izay planina satria averiko ny mandeha ny filoham-panjakana ny filohan'ny fanavaozana no naka ny fanamby nametraka ny fanamby ary engagement mihitsy eo to amin'ny firenena sy amin'ireo mpiara-monantoka dia anjarany tsirairay no manaja an'izany. Tokony isy nefa ireo FDB ho soritana ao anatin'izao fitaonan-dom-pirenena izao ho ihany nambarany. Ary zany nataoko hoe zava-dehibe zao dingana vitsy zao tsy feno mitapahany fa apahany lehibe satria ny tanora ny noetiny efa nanao hainy koa ireo secteur samihafa. Za tsy mino hoe anatin'ny concertation nationale dia ho vita daholo ty secteur économique et social sy politique rehetra ty fa misy andreo hevitra fototra fa diovana fifidianana ny rafitra zay misy eto amintsika ny fiandrianam-pirenena ny constitution zany no FDP tokony hipoitra amin'ilay izy. Betsaka ihany koa no very tombotsoa raha toa ka miditra amin'izay fanadiovana sy ny fitaonan-dom-pirenena izay ho ihany rivorakodivao. Za tsy torokolona fotsiny tsy manana prova fozy ao anatin'ny zavatra tsy azonao ahilika zany fa be no very tombotsoa raha tena mandeha any amin'izay fanadiovana zay tsika fanadiovana fitantanana. Ary tsika tsy tokony hanorina trano eo ambony fasika akory fa menjera foana io. Isan'ireo tonga teny amin'ny CCI vato nanatrika ny fanokafana ny fandravonana fitaonan-dom-pirenena ho an'ny tanora moa filohan'ny HVM androany. Vahiny fandarana l'invité du jour anio alarobia fa 7 amby roapolo ny volana jolay 4 amby roapolo sy 4 arivo ny filohan'ny Antoko Otrikafo sady mpitarika ny Kafim Eliara Bevahiny sy ny vomerany serasera eo anivon'ny Kafim nantenaina Rakotony Rina manasana ho ary anaraka izany. Sivora alla oharinan'izao fampalalam-baovao izao araka izany no anarahana ho an'iny fandarana l'invité du jour miaraka amin'ny mendrika Razafindratsima iny fahotoizantsika ihany izay fampalalam-baovao izay betsaka ny osika misy ao anatin'ny Jirama izay manampy ny kolikoly efa misy ho ny tale général ny Bianco androany. Isan'ny osika tena betsaka hita tao anatin'ny enim-bolana tamin'ity taona 4 amby roapolo sy 4 arivo ity ny fanaovana osika amin'ny compteur ny jiro sy ny rano eny amin'ny tokantrano sy eny amin'ny orinasa raha ny nambarany. Ny fitaizana ny mpiasan'ny Jirama sy ny fanentanan'ireo mpiara-miasa amin'ny Jirama ary ny fitaizana ny mpanjifa ihany araka izany no ahafahana manarina ny orinasa Jirama ho ny tale général ny Bianco nandritra ny fifanaovantsy ny mpiara-miasa eo amin'ny Bianco sy ny Jirama ary ny ANAF na ny Agence Nationale Antifraude izay eo ambany fiadin'ny Repoblika teny Iavoloha. Ny Antsipriany zay. Nanimba betsaka ny orinasa Jirama tao anatin'ny taona maro ny resaka kolikoly sy ny fanaovana osoka raha ny nambarany tale général ny Jirama androany. Tao anatin'ny fitsiriana ireo compteur miisa Royal aza mantsy izay nahitana fa saika osoka avokoa ny 5,900 izy ireo raha ny nambarany tale général ny Jirama hatrany. Izay enim-bolana farany izay dia nanao fanaraha-maso manerana nosy ny Jirama ary efa nanodidina ny teo amin'ny Royal teo zany ny compteur vita fitsiriana ary manodidina ny 5,900 amin'ireo no nahitana tsy fanarahan-dalàna. Midika zany fa na dia maro aza ny fanentana ny fanatao dia mbola betsaka ihany koa ireo misafidy ny lalan'ny tsy fanarahana. Namafisy ny tale général ny Bianco ihany koa androany fa isan'ny nanampy ny fitotonga ny orinasa Jirama ny fisina kolikoly sy ny osika eo amin'ireo fifanarahana natao amin'ireo orinasa tsy miankina sy ny mikasika ny famatsiana solika anatin'ny ity orinasa ity. Tsaroko eto dia eo amin'ny resaka ireo contrat zay fanaovan'ny Jirama amin'ireo orinasa tsy miankina mba hamatsy jiro ohatra miaraka amin'ny Jirama. Nisy ny vokatra hita ary nisy zavatra tsafa tao anatin'izany ary efa niraisina ny fepetra hoe ahoana ny oarana ny reto zavatra reto fa reto anisany mamoehatra, reto anisany ataontsika hoe miteraka olana eo anivon'ny Jirama.
mbola dingana goavana nefa no tsy maintsy apetraka ao anatin'ny orinasa io fa afaka manala ireo osika sy kolokolo misy eo amin'ny jirama ireo ho ihany ny tale jeneraly ny Bianco. Raha tsy manao ezaka mafy isika ao anatin'ny fanabeazana an'ireo personnel rehetrarehetra ao anivon'ny jirama, mbola sarosarotra ny ahitantsika vokatra tsara. Ary raha tsy apetraka atsika hoe fepetra tena mahombya entina mampiena ny ilika hidirana kolikoly eo anivon'ny jirama, zany hoe réduction des risques de corruption au sein de la jirama, dia mbola mety ho zava-poana ihany. Efa betsaka ny ezaka natao ahafahana manarina io orinasa-panjakana misahana ny famatsiana herinaratra io, hoy ny tale jeneraly ny Bianco. Ary na ny fiampiana ny jirama na arakitsika ina daholo ny zavatra mitarainana, ary indrindra fa nahatonga letsy-bahoaka tamin'iny 2025 iny raha tsy resaka fa tsy tamin'ny septembre 2025 sy ny makaty, fa anatin'ny zavatra nampikaikaika ny vahoaka lay hoe ahoana no tsy mety misy fiovana foana ny ao amin'ny jirama mahakasika ny amin'ireo fahatapahan-jiro na tsy ampitsy-pampino famatsian-drano zay everiny sasany everiny maro, fa anisany antony mahatonga an'izany ny mety hoe fisina osika sy ny mety hoe fisihana kolikoly ao anaty. Noho ny fahitan'ireo olana misy ao anatin'ny jirama ireo indrindra no antony nametrahana ny fiara-miasa amin'ny jirama sy ny Bianco miaraka amin'ny ANAF na ny Agence Nationale Antifraude izay eo ambany fiahiny ny fiadidinan'ny Repoblika. Ny hanomezana tantsoroka ny jirama amin'ny ezaka atao amin'ny kolikoly sy ny osika no antony nametrahana izao fiara-miasa izao, hoy ny tale jeneraly ny jirama. Tsy fampiana lalàna fotsiny ihany ireo voatanisa ireo, fa mampiena ihany koa ny volamiditra sy ny fahafahan'ny orinasa jirama mampiasa vola, manimba ny kalitaon'ny tolotra izay omenany mpanjifa ary miteraka tsirariny ho an'ireo vahoaka manaja ny lalàna sy manifa ara-dalàna ny faktora. Teny amin'ny lapa-panjakana teny Avoloha izay misy ny foiben'ny ANAF moa no nanaovana ny sony fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny ANAF sy ny Bianco ary ny jirama. Nanao sony izany ny tale jeneraly ny jirama jeneraly Ajatina Nasolomanana, ny tale jeneraly ny Bianco Kabinestora Zakamanatsoa ary ny tale jeneraly ny ANAF ny jeneraly Charles Andrenasoavina. Fa vaovao avy Toamasina kosa indray no izantsika ny fampahalalam-baovao. Notolorana taratasy-mbola mitetina 20 tapitrisa ariary ireo nanana trano vato noravana tao amin'ny Porsec 3 raha toka 10 tapitrisa ariary kosa ho an'ireo nanana trano hazo. Androany ihany koa no natolotra azy ireo ny acte de donation de terrain na ny taratasy fanamarinana fanomezana azy ny tany. Afaka roa herinandro moa no ivoaka ny titra amin'ny anaran'ireo mpisitraka ny tapany voalohany ity. Lantomalala Saondrany Irina, Real TV Toamasina. Olona miisa 13 no nafeny ny fepetra sy tonga ny soratra anarana mialoha tao amin'ny guichet unique atao Toamasina ka notolorana boky acte de donation de terrain androany. Nampiarahana tamin'ny maribola 20 tapitrisa ariary ho an'ireo nanao trano vato sy 10 tapitrisa ariary ho an'ireo nanao trano azo tao an-toerana izany. Izany no natao dia mba ho fitsinjovana ny maha-olona na dia fantatra aza fa tany nisy paty io tany ny toerana ireo olona ireo. Tsy ho afamaina kosa nefa ireo nisy loko sy ny varotra ny tany tamin'ireo mponina fa nanome mpisolo vava maimaim-pona ho an'ny vahoaka voasoloky ny fitondram-panjakana ka tsy maintsy enjeh anaraka ny lalàna izy ireo izay navita izany. Niporofon'ny sipaty fa na dia eo arany zany ny tetikasa ngezabe izay kasaina dia na dia teo arany hoe tanin'ny sipaty le izy dia tsy nijereny fotsiny ireo vahoaka izay naka an'le tany fa nitolorany an'izay tany izay tsy vita ny feno tolorana fotsiny fa nampino mihitsy zany amin'ny fanaovana ny taratasy amin'ny fanarenana arabola ihany koa zany zay azo afaka nataony zany tao anatin'le izy. Ny sipaty moa dia efa niantso foana n'ireo vahoaka hoe ary efa nanome avoaka maimaim-poana ny vahoaka mba ahafahan'izy ireo mitory sy mitakonitra any amin'ireo izay nivarotra azy ny taniny izay nampiasainy tao amin'ny Porsec 3 io. Midika zany arak'le nitenena teo izay nefa fepetra izay noraisiny teo anivon'ny orinasa sipaty mba hanampy an'ireo vahoaka anenjika an'ireo mpisoloky izay naka ny volany zany
tamin'ny fividianana n'ilay tany izay fantatra ry zareo tsara fa tany Spaty le izy. Tsy hijanona amin'ireo 13 ireo ihany no azo ny tolotra ireo fa ireo izay mahafeny ny fepetra ka manana ny taratasy voamarina fa nipetraka tao amin'ny port sec 3 izay voakasiky ny tetika sa PLMP Stat rehetra ka tonga ny soratra anarany hoy ny tale jeneraly ny Spaty. Tsy hipetraka ny Spaty raha tsy vo noraisina sy noenona daholo ny olona rehetra zay avy tao amin'ny port sec 3 fa ny fandaminana no mila rahana fotsiny zany hoe hoentsika amin'ny herinandro indray zany hoe vaginiza indray no raisin'ny guichet dia tsy mijanona io raha tsy vita tanteraka le traitement fa hoe zahantsika koa nefa ny hoe ho limitena le fotoana fa tsy hoe anao an'io foana tsika satria misy zavatra fa maro mila atao ary ny tena mahamaika anay dia ny azahoana le titre tsy ho azo mihitsy nefa le titre raha tsy vita daholo le fandraisana le toza-taratasiny tsirairay anamafy orina an'izay le fampitokisana zay hoe ny fitondram-panjakana sy ny Spaty dia tsy manana teny roa fa rehefa miteny zay hoe izao le atao dia tanterahanay le izy mafeny fepetra hoe tao amin'ny port sec 3 izy anisan'ny victime atao entre guillemets dia efa engagement nyraisinay hoe atao zay anomezana anazy tany donc tsy le zato teo ihany rehefa nizavaina tamin'ny kabary teo inge hoe reny aloha zany nafeno an'le dingana rehetra nafahanananao an'le acte de donation androany fa rapitso rehefa misy dossier azo vaovao ka vitan'ny commission no manadiady anazy sy no mivalide an'le hoe tokony mahazo an'le tany koa dia miroso indray am'le vague manaraka zay tsika manao acte de donation sy manome anazy an'le chèque iny chèque iny tsy hoe ho an'le androany fotsiny fa rehefa avy tao amin'ny port sec 3 izy ka nanana an'le fahafahana tokony misitraka an'le tany ka nisy trano hazo to dia mahazo 10 millions koa izy ka raha nisy trano vato to dia mahazo 20 millions koa izy donc mitohy zany le izy ary tsy limité am'le androany fa ho an'izay olona rehetra voakasika ka mahafeny fepetra dia mitovy ny fanomezana omen'ny Spaty. Efa misy amin'ireo izay nafindra toerana any amin'ny port sec 2 moa no efa nanomboka tamin'ny fananganana trano amin'izao fotoana izao. Saka sararaka aminay, fitafatafy araka aminay, dia ahitanay, mivantana. Ho anareo mpakafy anay. Manasara reo izay dimy anata. Ao génération 2026. Samedi à 10h. Ao amin'ny Akodic. Ka dia sotaramara fa niavaka ny tontolo androndreo mpifaninana ao Génération ny alahady 7 Jolay lasa teo ankoatra ny fitsidina nataon'ny Ray aman-dreny isaky ny farany herinandro nampiavaka ny tontolo andron'izy ireo ihany koa ny filanaovana kartine teny amin'ny domaine 1924 teny Ambatokely Ambantsena teny traika efa voalohany ary samy nankafy izany avokoa ireo mpifaninana 10 mianadahy tafiakatra amin'ny dingana famaranana amin'ny fifaninanan-kira ao Génération la sélection Madagascar enam roapolo sy roa arivo fahasoa Andrianirina sy Sarobidy Andriantsoa. Fotoana ifanomezan'ireo mpifaninana ao Génération rehefa lahady ny fionana amin'ny Ray aman-dreny eny amin'ny lafoteny saika hita soritra teny amin'ny endrik'izy ireo ny hafaliana fa hoe eo amin'ny Ray aman-dreny hitan'ireo Ray aman-dreny ny fiovana tamin'ny zanany raha ny nambaran'izy ireo. Fahitako ny fivoarany Davila aloha tena niova be satria talohan'izy mbola tsy tatia efa hitako izy rehefa mihira fa tamin'ny fotoana rehefa nandeha le tary amin'ny stage 2 dia hitako be mihitsy ka hoe ty zaza ty mavita zavatra ohatran'izao dia hitako zany le fivoarana tena aingana be mihitsy dia ohatr'izay koa ny amin'ny resaka comportement izy lasa ouverte kokoa. Mahakasika ny malala manokana moa zany dia izay mahita mihitsy hoe misy coaching zany aty dia mivoatra na ny fomba fihirany araka ny fahenonay anazy. Dia ankoatr'izay koa moa ny comportement hitanao hoe manomboka kely mba efa manomboka mizaka tena kely zany satria andretrano izy mbola somary kenakena kely amin'le faravavy sy vavy-tokana anazy moa zany. Ny fivoarana hitanay tamin'ny Ismaël aloha dia le fifandraisany miaraka amin'ny ankizy
satria izahay tian'le mitokatokana zay dia sady tsy dia tia mitsikitsiky zay dia hitanao hoe nisy zavatra niova mihitsy eny amin'ny endrika ny Ismaël taty tena nahitana fivoarana satria hitanao hoe nisy olona niankadre anazy na miresaka feo sy ny anona dia hitanao hoe na dia mpihira ao an-trano ary izy dia hitanao hoe nisy zavatra niova nisy lesona raisiny dia anamoany an'ireny zavatra nataony ireny nisy fivoarana amatorana efa hita hoe eo aminy izy teo efa hita hoe mba miasasa am'izao sehatra ny zavatra teny aminy zany dia mahafinaritra be foana aloha jeto mpanakanto moa izy dia mianada ireto tsy misy fotoana noho izany ka hoe tsy hiry zany ny mombanao mbola misy tavadreny tanade misy ramanahirana mampandresy amizay atao telefony anao vaendrena lalam-pirenena faharoa indray no nandeha ho an'ny Androany any amin'ny 720 kilometatra miala ny renivohitra no misy ny toerana Oale. Tsy aiza izy ity fa any amin'ny domaine 1924 eny Ambadikely Ambanitsena eny. Eo amin'ny 900 metatra miala ny tsenana Ambanitsena no misy azy ireo. Ka nanao ahoana izy tao? Ny fahitan'le izy zany tamin'ny voalohany ohatrany hoe mafy be zany le izy fa rehefa noentina le izy dia mora ihany. Le mamily an'ity no tena mafy be. Le miodina kely iny ihany somary mandeha mora fa vao misy malalaka dia lasa. Le izy zany amin'iny somary mandeha mafy dia razoniko frein dia ohatrany hoe mikisaka zany le izy miodina eo. Nafinaritra be na dia somary nampatahotra kely ary surtout le miodina iny mampatahotra be. Ny masoandro mody no nampalahelo tsy maintsy mody ihany koa na mbola te hijanona zany ankizy. Mahakasika iny World Generation ena amin'ny 24 iny hatrany ho an'ny Androany atao anatin'ny fampalalam-baovao dia iresadresaka amin'ireo mpifaninana amin'ny World Generation ena amin'ny 24 izay isika ny 3 mianadahy amin'ireo 5 mianadahy mbola ao anatin'ny fifaninanana no iresaka amintsika ho an'ny Androany ato amin'ny ilako ato misy an'i Davila tonga soa Davila ary miarahaba anao ihany koa. Miarahaba ny Menja ary miarahaba anareo any tokantrano ary kopatanana ho anareo any Thomas. Ato amin'ny ilany ato kosa misy an'i Toky miarahaba ny Toky dia tonga soa. Miarahaba Menja dia miarahaba antsika rehetra ny tokantrano izay manaraka an'izao fampalalam-baovao izao. Mbola ao anatin'ny fifaninanana ihany koa ary tonga eto Ismaël miarahaba ny Ismaël. Miarahaba Menja dia miarahaba antsika ny tokantrano. Mahakasika n'izay hoe World Generation ena amin'ny 24 izay no resahantsika ho an'ity alina ity itotika kely atao amin'ny Toky manao ahoana fahitan'ny Toky an'izay hoe fifaninana kira andraisan'ny Toky anjara World Generation ena amin'ny 24 izay. Voalohany aloha amin'ny ankapobeny dia nahazo fampihofanana na ny fomba fahaiza miay na ny feo na tamin'ny voalohany ara ny resaka hoe miakatra sehatra zany mbola somary matahotra kely fa rehefa atao amin'ny World Generation 2026 dia efa zatra le miakatra sehatra. Akoatra ny fifaninanana izay hoe World Generation manomana le izy zany ina ihany koa ny ataonareo eny amin'ny loft sy ao anatin'izay fikarakaran'izay Ismaël. Ny zavatra ataony amin'ny zany rehefa eny amin'ny loft eny dia ny voalohany moa zany amin'ny resaka fahaiza-miaina sy ny fahalalam-pomba dia ao koa ny fampianarana teny russe sy ny teny anglais dia ao koa ny fanaovana coaching isan'andro miaraka amin'ny coach koa ny izay entina ny manana ny stage final. Tena nahoana ianao tao anatin'izay ny fivoarana? Raha ho an'ny tenako manokana aloha tena hoe nivoatra satria vao nanomboka niditra tao amin'ny loft voalohany dia somary menamenatra dia ny amin'ny resaka firana koa efa mba hitako nivoatra koa satria rehefa mihira iaho dia tsy mahavovaky sehatra fa rehefa hoe ampianaran'ny coach dia mahay efa afaka ny enatra rehetrarehetra.
Manahoana ihany koa ny fandraisana an'izay fampianarana be dia be izay ho an'ny Davila? Ho anahy manokana amin'ny za aloha tena nivoatra na ny anglais na ny russe na ny feo satria tena mahay mampianatra be i Miss Ashley sy Madame Aina ary Coach Conny. Mbola ao manodidina izay generation izay ihany ny fandaharam-potoana indray izany. Manahoana ny fandaharam-potoananareo amin'izao fotoana izao mba lazaintsika ny mpanaraka ny tokantrano? Androany aloha zay nanao séance photo tany Tanjombato, nanao shooting photo ary manasa anareo koa zay dimy mianadahy amin'ny 1er août samedi 1er août any amin'ny Accordigue fa misy séance photo zay ianareo miaraka aminay afaka miresadresaka aminay dia Ferina tao mitoky mahakasika an'izay séance dédicace izay misy fanentanana avy aminao ina ihany koa ny tena ataonareo amin'izay fotoana izay? Manentana antsika rehetra ny tokantrano zany mba ho tonga maro amin'io fa misy surprise maro be atolotray dimy mianadahy aminareo. Misy antso tiany Ismaël atao ihany koa ve amin'izay misabotsy izay? Ie, ny afatra omeko anareo amin'ity an'ity dia manentana antsika tsara avy izay manaraka an'ity fampahalalam-baovao ity amin'ny sabotsy avy izao misy séance dédicace ataonay eny amin'ny Accordigue eny dia manentana antsika tsara avy mba ho tonga ary tsisy anenenanareo ny zavatra ho ataonay eny fa tena hoe aneho goavana mahafinaritra ho anareo tsara avy. Le izy moa zany fifaninana-kira efa nisy stage 1 efa nisy ihany koa stage 2 misy ny famaranana ifantenana izay hoe solotenan'ny Madagasikara izay raha ovy izay no atao toky misy fanentanana ihany koa ve avy amin'ny toky amin'izay famaranana izay? Ie, arak'izay teny menja izay dia misy fanentanana kely atolotra ho anareo any tokantrano. Final amin'ny sabotsy 7 avy izao eny amin'ny Avorianosy no natanterahana izany dia manentana antsika rehetra tonga any an-trano tokantrano mba ho tonga amin'ny fotoana io. Fa me surprise ho anareo izahay. Amin'ny 7 aogositra? 7 aogositra ho avy izao. Atao amin'ny Ismaël ihany koa fiantsoana ny mpanaraka sy ny mpankafy anao ary amin'io final io. Ie, androany dia manentana antsika mpankafy anao ny Our Generation 2026 manentana anareo mba ho avy satria anome zava-baovao anareo indray amin'ny stage final io ary tsy toy ny hitanareo tao anatin'izay stage 1 sy stage 2 izay no omeko anareo fa mbola ho vaovao toy ny ireny omeko anareo ireny. Mbola misy ambara ihany koa mahakasika izay amin'ny final izay Davila? Ie, manasa anareo mpankafy anahy mba ho tonga amin'ny stage final satria misy surprise goavana be izay efa nomanay dimy mianadahy sy nomaniko ho anareo mpankafy anahy dia tongava maro. Eny ary tapitra ny fotoanantsika ankasitraka anareo telo mianadahy ny resadresaka tato anatin'ny fampahalalam-baovao. Mankasitraka tompoko. Hitreo anatin'ny pejy-doka kosa indray ary isika izao. Misy sokatra ho an'ny rehetra ny toeram-pialam-boly vaovao eny amin'ny domaine 1924 eny Ambatokely Ambantsena eny amin'ny lalam-pirenena faharoa iny. Toerana natao ho an'ny mpianakavy ary isan'ny tena mampiavaka azy ny fisian'ny circuit Kajidina. Efa matianina sy ampitraikefa amin'ny lalao Kajidina izy ireo ary misokatra ho an'ny rehetra ny talata hatramin'ny alahady moa ity toerana fialana voly eny Ambatokely Ambantsena ity manomboka amin'ny 7 ora maraina mandra-pahariva ny andro. Ny Antsipriana izay. Toerana fialana voly vaovao misokatra ho an'ny rehetra ny domaine 1924 eny Ambatokely Ambantsena eny. Eny amin'ny lalam-pirenena faharoa izay mampitoena Antananarivo sy Toamasina no misy azy ary 100 metatra mialan'ny tsena eo Ambantsena no ahitana azy ireo. Mampiavaka eny amin'ny domaine 1924 ny fisian'ny circuit karting hatrany amin'ny 700 metatra raha ny halavany. Domaine 1924 zany anaran'ity toerana ity dia toerana fialana voly zany ny tena filaza azy. Zany hoe zavatra misy eto moa zany reny karting reny aloha zany zao no efa misy aloha dia filalaovan'ny fianakaviana, ny ankizy, ny mpinamana miaraka ety daholo dia manatanteraka izay filalaovana moa zany toeram-pilalaovana zany ety. Ety zany dia misy restaurant ihany koa afaka isakafoanana dia manatanteraka an'izay koa zay ery ambony ery zany dia misy sakafo sy zava-pisotro arakarak'izay ilan'ny mpanjifa zany.
sokatra ho an'ny rehetra ny kartine ao amin'ny 1924 ary misy ny tanjany maro isafidianana amin'ireo kartine ilalaovana ireo. Ny kartine zany ho an'ny rehetra mihitsy satria na olon-dehibe na zazakely na mitondra zazakely dia misy. Zany hoe ny olon-dehibe dia misy ny kartine 390 cc zany dia ho an'ny olon-dehibe ihany koa misy ny 270 cc dia ho an'ny ankizy dia misy ny 200 cc sy 270 cc ho an'ny olona izay mitondra ny zanany. Zany hoe mampiavaka anay zany dia seza anankiroa zany le kartine dia i seza anankiroa iny no afahana mitondra an'ilay zazakely na zazakely mbola 4 taona na 3 taona afaka hoentina daholo dia misy ceinture, manao gant, manao casque dia afaka milalao daholo zany rehetra zany ety aminay zany. Entitra ny tompon'andraikitra amin'ny fepetra sy fiarovana samihafa ao anatin'ny lalao kartine izay. Dia ny zareo zao eto le 390 le puissant be dia le maitsomaitso zany no menandry zareo tsirairay atao bracelet eny amin'ny tanany dia ametaka anazy tsika zao rakizy. Ny après an'ity zany vao petaka amin'ny bracelet dia maka ny gant eto misy gant be da be dia maka gant eto dia avy eo indray maka casque tsy avelany atsy dia ho an'ireo zay tena mbola tsy nitaingina mihitsy dia misy moniteur zany mampianatra kely ao anatin'ny 5 minutes mampianatra ny ankizy hoe zao avy ny anton'ilay fitondrana ohatran'ny hoe fitondrana an'ilay tomobile dia lasa zareo mandeha. Dia sécurisation rehetrarehetra efa misy ankizy maro eny amin'ny piste eny manao t-shirt rouge reny dia reny no baliziny ankizy sy mijery raha sanatria misy fifandonana ohatran'izany fa tsy maintsy tenenina ao anatin'le briefing kely zany misy briefing eo aloha avant départ dia misy briefing eo hoe ity ny accélérateur misy tena mbola zay mihitsy vao hitaingina ity ny accélérateur dia ity ny frein dia refitsahanao ity dia mandeha io dia refitsahanao frein dia mijanona io dia manazava ny olona hoe tsy mety ny fifandonana sy ny fandanana mafy loatra fa mila maily foana amin'ny zavatra sanatria mety mitranga zany. Misy toerana fivahinianana azon'ny mpianakavy toerana ihany koa moa eny amin'ny domaine 1924. Réservation ny ety aminay zany misy afaka milalao kartine dia misy fianakaviana koa te hijanona ety makaina dia misy chambre familiale zany ety aminay. Ny chambre anay zany misy en couple dia misy familiale ihany koa dia anakenina le izy dia afaka mandray famille zany zay misy moa ny olona tena te hijanona aty sady milalao izy no miala sasatra dia misy paka afaka atolotray manoloana an'izay misy mifanaraka amin'izay rehetrarehetra izay. Azonao atao moa ny manao famandrea-toerana raha hitsidika ny domaine 1924 eny Ambatokely Ambanitsena eny. Fa tafapetraka amin'ny fomba ofisialy eto Madagasikara ny orinasa Sun King, orinasa izay amokatra sy hivarotra ireo fitaovana manome herinaratra sy jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany moa io ivitoerana voalohany hivarotana fitaovana avy amin'ny Sun King io. Nisy ihany koa ny fifanaova-tsy ny fiaraha-miasa natao niaraka tamin'ny IAS izay ahafahany mpanjifa mandrotsy kelikely ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro ireo. Ny brigadiny zandary ao Itosy kosa androany no nisitraka voalohany ny fitaovana avy amin'ny Sun King izay nomena maimaim-poana ny antsipliana zay. Vita sy ny androany ny fifanara-piara-miasa eo amin'ny orinasa Sun King izay mpamokatra ary mpamatsy ireo jiro na ireo fitaovana mamokatra herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro sy ny orinasa IAS izay isahana ny fanomorana ny fandoavana ny fividianana ireo fitaovana mamatsy herinaratra ireo. Ny safidy any Madagasikara hivarotra ireo jiro ireo sy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro ireo ny Sun King raha nambara ny tompona andraikitra ho famalina ny politika mpanjakana misy. Nous sommes ici parce que il y a une politique gouvernementale d'accès à l'énergie qui vise à faciliter cet accès-là à toutes les populations, mais essentiellement aux populations qui sont dans les milieux hors réseau filaire où ils n'ont pas accès à l'électricité. Et l'objectif pour nous et pour les autorités, c'est d'apporter les kits solaires
sur des offres qui leur permettent de payer par petites tranches. Nosokafana androany teny Andramahavola itosy ihany koa ny Shop Sun King voalohany eto Madagasikara. Nosafidiana manokana ity faritra ity noho izy ahitana fahatapahan-jiro lava reny. Ny ahafahana manampy ny rehetra mba hisitraka jiro sy herinaratra hoentina miasa no tanjona rano fanazavana. Tanjo Sun King metraka an'izy ety zany aloha dia satria hoe ety moa zany arahantsika malala ny fahatapahan-jiro dia miady amin'ny asan'ny Sun King tsara mihitsy zany izay zavatra izay satria ny entreprise Sun King dia hitondra hery sy hazavana kokoa ho an'ny mpanjifa sy ny mponina malagasy rehetrarehetra. 30 tapitrisa ny vahoaka efa nampiasa ny vokatra vokariny ny Sun King maneran-tany. Ankoatra ny famarotana jiro mantsy dia manana fitaovana ahafahana mamatsy herinaratra ireo fitaovana vaventy ihany koa ny Sun King izay miainga avy amin'ny herin'ny masoandro hatrany. Raha ny maneran-tany ny azontsika lazaina aloha dia efa eo amin'ny 30 tapitrisa eo zany ny mpanjifan'ny Sun King. Vao manomboka tsika eto Madagasikara dia atao moa zany izay ahafahan'ny rehetra hisitraka an'le izy. Ifanoana amin'ny orinasa iasy Madagasikara amin'ny famatsiana ireo fitaovana ao anatiny mibalika ihany koa moa ny Sun King manomboka izao. Nisy ihany koa androany ny falorana fitaovana maimam-poana ho an'ny brigadiny zandary ao Itosy anampiana amin'izay hazavana izay. Efa vonina tanteraka ihany koa ny Aza Group izay mikarakara ny formation diagnostique etsy amin'ny SK Antanimena izay anomboka raha ampitso alakamisy. Mbola misy ny toerana ka na ireo tsy mbola ny soratra anarana azy dia ho raisina avokoa aka amin'ny 8 ora maraina ny fandraisana amin'izany. Aorianany eto Antananarivo moa dia ho avy any Moramanga sy Mahajanga indray izy ireo. Tokony ahay diagnostika avokoa moa ireo tompona fiara na ireo mpanao garage satria rehefa simba ny fiara ankehitriny dia mila mandalo diagnostika izay lafo ny sarany ka izany no anasan'ny Aza Group rehetra anatrika ity fampiofanana ity fanampanazavana. Miarabasika rehetra izay avy tamin'ny Aza Group iriry manoloana anao noho izany resaka diagnostika elektronika no horesantsika eto. Ity fiara ipetrahako ity zao BM ho ataoko diagnostika ty rehefa avy eo fa milohan'izany ampahafitariko anareo vetivety ny daty izay anaovantsika ny fampiofanana amin'ny zao manaraka izao. Ny 30 sy ny faraky amby 30 ny volana Jolay ary mipakany amin'ny voalohany volana ao dia eto Antananarivo sika manao ny formation diagnostique de base électronique aiza takany mazatra dia ao amin'ny cafétéria SK. Amin'ny 6-7-8 kosa sika eva volana out io 6-7-8 volana out volana ambony zany dia ao amin'ny Akany Gazela Moramanga. Avy eo zay mandeha kely misitaka makany Mahajanga amin'ny 13-14-15 août aiza ao amin'ny chambre de commerce Mahajanga. Miomana dolo zany nareo zay maheno an'izay rehetrarehetra zay. Andao raha sika vetivety ara ny fanaovana an'izany hoe diagnostika elektronika izany. Anao an'ilay diagnostika ary sika tena farak'izay sotra. Ity misy mangamanga mirehatra ity zao lazaiko anareo tsara ito lay antsoina hoe interface. Ity zavatra ty no tato anatiny ty izy le mbola fony sase le mbola d'origine. Ity fitaovana ty zay marihana fa varotanay anao diagnostika n'ity fiara ty zao tsika. Ity fiara ty zao BMX 6 dia ifa mirehatra ty dia ity lay niteneniko teo hoe Android telefôna mety tablette mitovy ihany moa reo hoe ny tablette sy marigezageza fotsiny. Efa fantatra zao hoe BMX 6 izy dia hitra ao anatin'le moteurako. Io zao SEM module de contrôle du moteur. Cliqueko iny asehony daholo mahakasika an'ilay tomobile dia manohy fotsiny tsisy manohy. Rehefa manohy tsika dia tonga ato amin'izay ato amin'le fonction dia hiditra zany tsika hoe inona no atao hoe erreur ato anatin'ity fiara ity zany dia tsika hoe inona ny tsy mety aminy dia alefatsika otrosona iny dia ireo voaka. Ny saran'ny fampiofanana manao an'ilay diagnostika mandritra ny 3 andro dia 180,000 ariary. 180,000 ariary nefa be dia be ny zavatra hainao tsy ambaka ny olona ntsony ianao amin'ny resaka tomobile elektronika izany. Ireto ny laharana finday tonga dia atsonao avy hatrany 038 65 740 00. Tsy dio ny pejin'ny Aza Group ao anatin'ny Facebook Aza yataka kely dia misy hoe groupe dia raha vao mahita an'izay ianao dia mamala anao foana zay na firy anontany daholo. Izy ty dia natao an'ny olona rehetrarehetra fa isika tena hatramin'ny kely reny raha tsika misy base na mekanika misy base be dia be ataontsika ao. Ny fampianarana dia amin'ny teny malagasy. Noho izany tonga fa tena mety amintsika rehetrarehetra io. Aza vele petrapetraka fotsiny ankizy amin'izao vakansy zao fa avy alao hianatra. Fa intsika ato anatin'ny pejy doka ao amin'ity alina ity ry zareo avy amin'ny Fio Plus fantatra amin'ny fampianarana
fampianarana sy fampiofanana taditsapiompy ao anatin'izay Aldinia tonga soa eto amin'ny plateau ny Real TV. Ya, mirabanao dia mirabantsika rehetra izay mpanaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao. Efa teneniko teo moa hoe fantatra amina fampianarana sy fampiofanana tantsaha mombana fiompiana ny FIO plus rovinandray ary ny programa manaraka mahakasika izay fampiofanana izay. Amin'izao andro vakansa izao dia manararoatra foana izahay miteny amintsika rehetrarehetra satria matetika efa vita foana ny fiofanana vao mandefa SMS nareo vao miantso nareo dia manararoatra izahay milaza amintsika rehetrarehetra fa amin'ny herinandro ambony dia efa raikitra ny fampiofanana momba fiompiana izay ataontsika ny alakamisy fahenina ny volana aogositra dia ny fiompiana akoho gasy sy ny poulet de chair, ny zoma fafitony volana aogositra kosa ny fiompiana akoho combo sy ny akoho manatody lava ary ny sabotsy fahavalon'ny volana aogositra dia ny fiompiana kisoa mampiteraka sy ny manatavy no ataontsika amin'izay fotoana izay ny saram-piofanana tsy miovatrany 5,000 sy 3,000 ariary ny fampiofanana moa dia amin'ny teny malagasy mazava tsara mihitsy io ary mbola ampianay ary ao anatin'izay manao misy fanamafisam-peo mba hoeninao tsara mihitsy zavatra rehetra voalaza ary ankoatran'izay ihany koa misy ny vidéo projecteur izay manazava antsara ny zavatra rehetra izay teneniny eo mba tsy ho very dia ny boky moa zany maimaimpona foana ao anatin'izay zavatra izay ny laharana finday ifandraisantsika 035 50 740 06 na ny 038 50 740 06. Fa inona moa zany tena tanjona anatin'ity fampiofanana ity Aldini betsaka manko ireo hoe olona mamboly fotsiny miompy fotsiny eny amin'ny fiarahamonina eny. Ny tena tanjonay zany mba tsy hanaonao foana ny olona rehefa ao anatin'ny fiompiana izay ataony satria mety hitarika ny olona hafa tsy hanao an'ilay fiompiana ny tsy fahombiazanao ao anatin'ny fiompiana izay ataonao ianao nefa mety tsy miofana tsy mahay tsara an'ilay izy akory dia niditra atao anatin'ilay fampiofanana dia ny tena tanjonay zany ao anatin'izy ity zavatra ity dia mba azahoan'ny olona tsirairay asa satria sady asa atao asa fototra izy io no afaka ataonao koa vadinasa aza manao an'izay tsolo zareo le hoe efa ho antitra aho efa ho lehibe aho efa ho retirety aho andeha amin'izay anao an'le fiompiana sy fahombolena tena afaka atao mihitsy ny mivelona amin'ny fiompiana satria azahoanao vola isam-bolana ohatran'ny rehetra ihany koa raha isam-bolana ary mety ho azahoanao vola isan'andro ihany koa raha hainao ny mikarakara n'ilay izy hoe eto aho mampiditra dia eto aho mamoaka raha fiompiana izay ho avoaka ho varotana sy ny hoe vaovao izay ho ampidirina. Betsaka mety mieritreritra hoe rehefa fiompiana dia zavatra mora kely andao ampatsiavintsika ny mpanaraka ihany hoe inona ny tena ampianarinareo ilaina fantatra ao anatin'izay hoe sehatry ny fiompiana izay ohatra ny ahoana zany le fampianarana omenareo. Ilay izy tena mora fa ilaina manaraka fepetra ao anatin'ilay izy zany hoe misy teknika izay omenanao zany ao anatin'io fiofanana izay ataontsika io mba azahoanao vokatra tsara ao anatin'ilay izy ohatra fotsiny amin'izany zavatra zany raha ny resaka tranony ny jerentsika ao anatin'izay dia eo zany zao le hoe firy ny tokony ho zakan'ity trano izay anananao ity raha ohatra ianao efa manana ao dia iny zany hoe ao firy ny tena zakan'io raha ohatra ianao vao anamboatra dia ohatran'izao ny fomba fitodiky ny tranony sy ny rehetrarehetra ohatr'izay dia ao anatin'izany keo ny fikarakarana ny fahasalamany ahoana ny atao mba tsy ho tonga ao aminao ny aretina amin'ny le izy dia eo ihany koa ny finanany fitaovam-pihinanany fitaova fisotroany rano zavatra rehetra ampiasaina satria izy io koa inge azo amboarinao fa tsy voatery vidy vao manana zavatra tsara ao anatin'ilay izy eo ihany koa ny ara-pahasalamany mba tsy ho tonga ao aminao le izy dia isaky ny inona ianao no manao odikakana manao vaksiny manao an'ilay reny karazana fanadiovana faobe ireny lanjaina ny sakafony ohatra ny ahoana koa ny lanjana sakafo sy ny fatrana sakafo izay omenao an'ny biby izay ompianao mba tsy hoe omenao tonga dia amin'ny kilao le izy nefa amin'ny gramme dia efa ampy tonga anazy hoe anatody na efa ampy ho azy ampitombo azy ho an'ny androany resaka gaspillage rehetrarehetra zany dia afaka ao anatin'izay zavatra izay dia ny teknika fiompiana rehetrarehetra dia zay da omenanao anaty fiofanana. Rehefa vita ve io fampiofanana io tonga dia afaka ampiarina avy hatrany zavatra hoe niraisina tao anatin'izay dia mbola misy tany-tsoroka afaka hoe entinareo ihany koa ve rehefa mampiatra le izy. Raha ohatra zany ianao miofana androany
dia raha pitso ianao dia efa afaka mitady a nireo fitaovana rehetrarehetra izay ao anatin'ny fiofanana. Raha ohatra ihany koa ianao efa manana, ny olona masy mieritreritra foana hoe tonga dia hanao zavatra amin'anjatony amina rivo na ohatraohatr'izany, fa ohatra hoe za manana akoho anankitelo efatra dia efa tonga dia efa afaka ataoko amin'ireo fiompiako ireo a le izy, afaka tonga dia ataonao n'androany dia androany ary zany le izy a, dia efa afaka ampiarina avy hatrany ilay zavatra atao. Ao aorianan'ny fiofanantsika mbola afaka mifampiantso foana, afaka atao ihany koa ny hoe tonga any aminao ny mpampiofana anay, satria mpampiofana dia omenanao numéro telefôna dia afaka mifandray amin'ny rehetrarehetra dia tonga any ianao tonga any aminao izy rehefa hifanarahanareo ny fahatongavana any. Manao kosa indray ny vokatra ao aorianan'izay tsy mila vola be ve manao le izy? Izy io tsy mila vola be fa zay anananao no ahirato izy, izy mahatsokony tika zay kely ananana no ahiratra mba ho lasa ngeza be rehefa avy eo. Zany hoe tena mety amin'ny rehetrarehetra izy ty zavatra ity raha ohatra ka ny fakana nofo zao efa 32 jours izy dia efa rokolao sasany fa tsy lava be ohatran'ny telotsony 45 dia ohatran'izay koa ny fiompiana kisoa 3 volana ao aorianan'ny fisarahan'ony dia efa 9 kilao ohatran'izay ny akoho gasy 5 efa tonga anao 500 isa. Tena hoe vetivety kely zany le izy voafehanao ny fotoana. Ety ampamarana anareo ampatsiahivitsika ny mahakasika ny programa. Ny programa mafisoko ihany fa amin'izao andro vakansy zao dia efa tsy misy tsony ankoatran'ity amin'ny herinandro ambony ity ny alakamisy 1 volana aogositra ny akoho gasy au poulet de chair, ny zoma fa 7 volana aogositra ny fiompiana akoho combo sy ny akoho fakana atody zany akoho manatody lava, ny sabotsy fa 9 volana aogositra dia fiompiana kisoa mampiteraka somanatavy ny sarany dia 5,3 ariary amin'ny teny malagasy mazava tsara. Mena boky ianao rehefa avy eo afaka hoentinao mody ny boky iny ny toerana anaovantsika azy dia ao amin'ny kafetariany SK Antanimena. Raiso reto numéro telefona ireto reto ny fandraisantsika 038 50 740 06 na ny 035 50 740 06 manomboka valora sasany maraina ny fampiofanana antsika. Eny ary tapitra amin'ny fotoanantsika mankasitraka ny Aldini. Misaotra anao nandray mankasitraka antsika ny aino hatramin'ny farany.
manasaraka taminay tao anatin'izay aorian'izao koa mpahalalam-baovao izao moa mbola misy ny fandarana l'invité du jour izay arahantsika amin'ny mendrika Razafindratsima izay anasanainao hatrany ny fampahalalam-baovao kosa mamehy fotoananao raha mipijindray felomary